Fara famonjena dia penny mampitiana Jeremy na abakabaka Ovelomny lirika liva priska valy narindra ary dali mandrindra sy manatontosa Oliva zo Rakotony Irina misahana ny milina fandraisam-peo Danielson Jambely Mazafy Fenao efa ary niveriko efa alina mihitsy ary ianao vao tongako ka mba fitangenana atao tany lory neny dia aleo mody misy tsara ohatran'ny atao tranodraiza mo marina mihitsy izany anaka ka nanahoana reo izany dianao tany izany lamina tsara ohatra mitady kiva any ary neny izany koa ny tena nahatonga ody angefa inona moa ny hoe vita aloha teo ny tena tsy hoe miasa amin'ny raha variva tahaka mipiasa rehetra kory fa nisy inona ary toka to tena kivy sy valaketraka tokoa angelinao izany ka hitaneny nanao antorete tamin'le asany resahako aneny iny ny antso mantsy le orinasa ray nandefasako fangatahana iny tamin'ny herinandro fa hoe androano ny amin'ny makany kinanjo na ninona indray tsy voaray ary neny mpifanandrina amin'ny tena koa betsaka raha teo ka norombahany hafa mifandraisana nandrandray koa hay ve izany ka mety izay ange sitrapon'Andriamanitra ary toky mbola tsy izany asa izany aloha izany natao anao fa mbola misy tsara mihoatran'izay no manno anao dia manana mo fanantenany ka mandra-paroviana ary neny no andrasako asa atolony laha fotoana fotsiny no nanosika ho tafavoaka tamin'ny fianarana no ratovoko nefa tsy manana antonasa mba andraisana karama isam-bolana akory tsisy an'izany ho ary toka ka tena mahontsary neny mahitanao mikiry mamelona nefa fotoana tokony efa andraisanao valym-pampiana avy aty amiko an'izao neny mifona fa raha azoko natao izany dia efa nisy na dia toka efa tena mesaka ary neny saky atosiko vitan-dratsiko ivarina foana fomba misy irika kely ivoana anatin'ny lavako ny faharesina izao fotsiny teniko aminao ady tsy maintsy ataoko ange izany amin'ny mahazanako anao mbola hanana any ankonanao ianao aneriana any dia ho tsapanao izany lanjany zanaka izany ny tokony ataonao izao dia manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra ngamo misy olona maniry tsy hanana azy izany fa manaiky ny zava-misy izy dia miezaka mifandray amin'Andriamanitra hatrany mba hanehoany ny heriny iny efa fafaka ny heriny izy izay vidy izay fa to tena ela loatra famalian'ny fitarainako isan'andro toka toy izan-trano ny vavaka dia mendrasa ianao ampitoniny tsy tokony laviny leviny izany ianao manoloana ny ady atrehanao fa mila mangataka ny herin'ny fanay masina andrakotra anao iny laha dia mitady kiva ary neny dia misaotranao hatrany misaotranao manoa anafona manana fanantenana noho ny fisino manoro sy manampy ahatra amin'izao tsy misy tokony isaotranao ny amin'izany zanako fa hony tokoa aloha efa mba namasaka sakafo hariva ve aloha ianao io efa masaka fa ny loka mbola tsy masaka zoko nina anga efa noana aiza koa dia hoe nony izao ara vo amin'ny enina sasaniko agamantsika inona aloha ny loka nataonao angaloha nisy vola tany aminao tany nisy tatika nisy sasakely izay mantsy nampanaoviny ramatosiandrato dia izay ny fidianako loka sady amin'ile leoka tena tianeniny aho enomby saky vo eo izy natoko dia sy mbola somary miandriandry kely enomby hoe ino mako aleoko mba hinan-keny amin'izay ry fa ohatrany nefa ela nifakahita tamin'ny anana sy ny ovo isan'andro koa tsika enao ty koa dia mahita lahasainaka ka tsy marina ary fa izany lazaiko aneny izany ka ary maneno ange izany telefoninao izany ohatra anaty koka izany ka andeha karakarakela aloha za fa mazotoa ianao endry neny mazotoa neny ary iza koa ary ty miantso ty allo raisina ka allo miaraba tompoko
Aie izy indrindra ara-pitso eny ary tompoko makasitraka indrindra ianareo ny saorana ka saora tompoko. Efa niasa anao? Tsy mbola tompoko. Raha tsy diso aho dia tsy misy olo lafa-tsony ao ivelany ao eny tompoko, zany laharana farany tao. Raha fahitako anao zao aloha dia tena tovolahy mendrika sy mahavita zavatra. Ty fionana amiko ty no fionana goavana indrindra raha eto amin'ity orinasa iady tiako ty. Eny tompoko. Noho izany dia za no mandray ny olona rehetra voantso. Sarotiny ahako amin'ny olona raisiko hiasaka dia manapa-kevitra mba izay maharesy lahatra ihany no raisiko. Tanao tsara fa betsaka ny olona teo alohanao teo eny tompoko, tena be dia be mihitsy. Tiako anefa ny milaza aminao fa tsokana ihany no afaka raisina amin'izy ireny. Dia enao tsy anisany. Raha azoko tsara zany dia tsy izay loatra. Olona roa no maharesy lahatra amin'ny toerana tadiavina io. Saingy ny ray vehivavy. Raha manao tombana anefa dia ilay vehivavy no tsara kokoa omena ny toerana io. Ka raha zany nge tompoko dia tsy dia mazava amiko loatra ny tianao lazainy. Zao raha vatanina andresaka dia iseno raha hitako fa manana traikefa mety, saingy mbola ambony kokoa raha oharina amin'ilay vehivavy voalazako teo. Zany ve tompoko? Raha mety re tompoko dia aleo raisiko anao izay azoko atao rehetra mba hanatanteraka ny andraikitra izay omenao saniko. Bon, tsara loatra, izay no laiko. Ka zao eny tompoko. Azoko atao tsara ny mandray anao, saingy misy asa hafa indray miandry akoatr'izay. Samy manana ny karama nefa ireo asa ireo, saingy tsy afaka ny mahazo ty azy ty se raha tsy mandray ilay asa hafa. Azo seveny tiako lazaina. Fa ahoana koa ary zany? Trano tsy azoko. Eny tsy alovy atolo zany raha toka. Aiza indray nisy miasa roa zany nefa samy manana mamy azo. Lasa lavitra be sainse monsieur toka. Ka ahoana? Ka raha zany ve ramose anokatra varavarina midy misy soa azahoana ataoka maika ve efa misy mivoa. Fa aza mpafantarina ary ve zany asa menao azy zany tompoko? Zay indrindra le tena andrasana, toe-tsaina matrotra sy liana amin'ny fandrosoana. Vitsy ny olona no afaka miala amin'ny toerana tsy mahomby. Ianao ve tsy mahita hoe izay rehetra vonona no vanona? Marina aloha izay tompoko. Kanefa ny fahavononana tsy mijanona teo amin'ny molotra fa miasatra amin'ny vatana saina ary fanahy mihitsy aza. Raha dika tsotra zany dia mila fahasahiana. Zay indrindra, ny fiarahan-saina vatana fanahy izay no atao hoe fahasahiana. Rehefa tsy azo resena amin'ny fomba tsotra ny fiainana dia alaina anditra. Izay no mahalaza azy mazava angamba. Miaka totoana ny lalaka izorina zany raha nahazo lalana nahitsy izy teo aloha. Zao raha vonony ianao dia hoazava tsy ho ela ny aizina izay manarona ny maizina ao an-dohanao ao. Ka izay nge ny tena andrasana tompoko. Saingy zao anefa tsy afaka mandatsony ianao aorianan'izay. Tsy manana safidy tsony. Eny manana safidy ihany moa zany, saingy valo teny tokana ao anatin'ny safidy tokana na eny na eny. Na eny na eny ahoana fa tsy mazava tompoko. Zao resaka tsy mahazo mivoaka ty raha tena vonona dia tsy misy ahina. Noho izany dia
eny daholo ny valiteny ilaina. Izany hoe tsy mahazo manao tsy mihitsy zany. Fa ahoana tompoka? Fa asa maloto ngalo izany dia ferana mafy tsy voaky. Mialatsiny aloha amin'le fantaniana raha misifa. Tsy misy asa maloto zany sia. Ny asa rehetra dia madio daholo fa ny olona no mamadika azo maloto araka ny sainany. Raha ilay ny voalohany dia midika fa manaiky ny asa izay arosoko. Fa raha ilay eny faharoa kosa dia maneraka ametra ny andronao ety ambonin'ny tany fandalovany ity. Ka ahoana? Tena ohatrany tsy dia mazava amiko loatra indray aloha izany ka. Fa asa toy ny ahoana ary izany? Toa tena miatra manaina mihitsy mantsy raha mandà zany ko. Dia ahoana ry izany? Dia hiala amin'izao rao maintsy tsy mety misava amin'ny fiainan'izao aho. Aleo rangahy ekena. Asa ny tediavina. Tsy manatsafidy fa mahery loatra ny anjany fiainana ka mila manohitra azy ka na ahoana sitrany. Ela loatra misy toka. Lasa fa matoa eto dia fahavonana no antony ramose. Tsara, tena tsara. Voalohany eny tompoko. dia zalo no Rachel. Manana ny solona anarana hoe Drak. Azo avy amin'ilay hoe Dragon. Maninona tsara? Zany ny hevitra tiana seho dia izao. Izay rehetra lazaiko dia tsy maintsy vita. Ary izay rehetra mandà dia livonina satria manana fahefananao izany Nzay ary ny lara toky. Manana vondrona efa ela ny jorony ary malaza any anaty voasy ny ainao manjery any izy io. Hatramin'isy iny dia tsy mbola nisy asa nandamoko izany fa fandresena hatrany no azo. Mino fa manomboka mazava aminao amin'izay ny asa lazaiko toy izany aloha hoe ramose. Manomboka eto ara dia foana teo ny valiteny hoe tsy monsieur toky. Ka ahoana? Ka mazava ngeny amin'iny. Tsara rehefa tsy miofa. Faharoa izay efa nolazaiko teo fa manana vondrony isika. Isika hoe? Eny isika satria efa tafiditra ao anaty safidy tokany ianao raha toka. Mahafantatra vondrona malaza indrindra eto amintsika ve ianao? Anisan'ny fanenjehana nefa dia toy no manenjika rivotra sy aloka hatrany ireo mpanenjika azy. Vondrona? Vondrona? Vondrona sata... Toy izy fa zay indrindra. Vondrona... Satanika vera mse. Fantatro tsara. Arabaina tafahoana amin'ny lehibeany ianao. Andriamanitro, mifona fa tsy manana hery afaka manohitra ny ratsy misosika eo alohako. Telo volana zaty izay ny lasa. Tena tsy mora ny asa. Saingy karama moa dia mifanahaka tsara amin'ny asa. Mihoatra lavitra asa. Raha zao amatsy zao no mividy fiara dia inoko fa mahazo na dia le raitra indrindra aza saingy aleo mitandrina ihany aloha. Mba tsy miasa lohandroany fa makainy. Inona indray re izany zao no vaovao androany. Tsy efa manako akoretany ren-danitra indray izay ny asa vita tamin'ny herinandro. Fa mifiry tokoa aloha izao efa amin'ny 7 ora latsaka kely. Maneno iray ny finday.
tiako nandray ampy ty. Io tokoa ary. Allô? Hoaiza moa fa atatrano e? Efa andalana makaty ve? Ka eny re? Andrasana zay atongavanareo ka? Ie tonga de iomana lehibe. Eny tompoka. Ary sy folety io. Andalana makaty ho nisy ny ekipa sasany. Ary io miomana ty enso ty mba afo de manainga fa misy zavatra ho jerena hony. Neny angambo izay tonga izay. Tokyo! Ahoana neny? Vohay ane ty azafady e? Tsy midy ireo efa midire. Ary ngalo zany ianao ty tsy natoroka. Ohatra e, ary nga ianao zany andeha ka. Fa tsy voadondro ve no tonga ty de ho aiza sahady e. Ary ny koa dia mora be fanontaniana ka. Misy zavatra ho zerinay re dia hivoaka kely aloha. Nareo iza daholo zany ary, ha? Tsy mba malala reraka mihitsy mantsy ianao io, ha? Ny mpiara-miasa rery neny a. Tsy dia hoe reraka be akory. Faina aloha dia tavoneny. Tsy zany fa misy vaovao mahoraka be zay ho tamin'izaho tary an-tsena ary toka. Vaovao inona zany rininy? Andeha hikarakara sakafo aloha fa ty misy gazety nividiko teo. Somary be zavatra atao koa fa sady hanasa lamba mantsy rehefa eo. Zay aloha ka. Ny koa dia tsy mba azo tenenina hoe ampanasoa olona ny lamba rehefa sahirina fa mbola mahavidy zao foana ny resany. Ary inandray moa zany ny ty vaovao mahoraka be nylazainy. Ty ve tsy efa nienjana indray? Olo mba vakiana ny lohateny. Tranombarotra telo ny voroba tao anatin'ny alina ray monja tetsy amin'ny manendraiko ny telefonina. Tsy mbola raha sefy any indray koa ty. Allô? Enjana koa aloha ty vaovao ty a. Sady tena mahery vitana mihitsy ry zalahy fa tsy mety tratra mihitsy. Allo miandry ny inspekteur aloha dia vita eo izay atao e. Ay izay tonga izay ka izy ka. Allo aloha tonga dia asaina mandeha aty avy hatrany. Inspekteur! Inspekteur oh! Oui madame commissaire. Azafady anie mba makanesa kely aty amin'ny broka ianao e. Dia inona ndray hono zany ny entsony komisera rindray? Raha azoko tsara nge zany dia ty vaovao malaza sy maresaka be ty mety anatsonana ao e. Eny e, alora nga makany dia ito izay zavatra resany. Ohatran'ny ton'le raha maina ihany ny mpitandro amin'ny filaminana mandroana azy tiako. Eny madame commissaire. Mandrosoa ianao inspekteur. Manaja anao madame commissaire. Ie dia mahaza ho toerana. Misaotra indrindra tompoko. Ka ahoana izay madama? Ahono a? Efa renao moa ty zava-tozany tranga alina ty. Mazava ho azy. Efa antso firy nge voaraiko zao marain'izao e. Moko nividy an'ity gazety ty dia mba nijerijery ny vaovao ny zava-misy rehetra. Ohatran'ny raha ihany nge nafitsoko ry zalahy e. Fa ahoana aloha ny tena vozotra amin'ity zavatra ty e. Anisan'ireo ny fanenjika tamin'ireo jolanga ambe ianao raha azoko tsara aloha ty. Ny mpitandro ny filaminana teny akaiky teny no natanteraka amin'ny fanoherana ka. Izany hoe ry agent tolotra sy ny ekipany.
Ka nanahoana ny fifanandrianana tamin'izany alony. Mahery vaika loatra ary salama sy inspektera. Zany Tsy natohatra ny ekipantary ny sefitolotra ny tena mariny. Raha ny vaovao voaraisy ny zavatra hita aloha zany hatreto. Mpitandro ny filaminana 4 naratra mafy, dia iray kosa ny namony ainy. Izany hoe efa nentina any amin'ny toeram-pitsaboana zany ireo naratra. Tena mbalozako nge zany zavatra nahazo ny sala zany. Tena nahoana ireo tranombarotra voaroba Fangamoa tsy efa nahazo renseignement momba an'izany ianao ka? Eny efa nahazo renseignement fa raha ny henoko aloha dia hoe tranombarotra telo be zao ny lasipatrako. Ny tena enzana amin'izy ity ngery komisera dia izao hoe ahoana izay? Efa fantatra fa tsy mandry fahalemana ny tanàna, ka mbola samy mitahiry vola hoterana ihany ve ny tranombarotra maro lasa manome fakapana ho an'ny jola fotsiny nge zany ry madame komisery. Ny banky manome toky ka tsy hitako izay tsy hametrahana ny volany amin'ireny banky ireny. Sady azo antoka tsara hoe sady tsy voaroba, tsy mampisy tebiteby. Ka efa betsaka nge ny fanentanana nataony inspektera fa ny filan'ny mpandraharaha maro mihitsy no mila isan'andro ka lasa miteraka fahasahiranana ho azy ireo ny vezivezena mamonjy ireny toerana voatokana ireny. Ngamo vitsy ganagana mitety asa ihany izy ity komisera. Ianao miasa isan'andro, izay mba tombony azo indray tsy avela ny jola ho anao, fa dia rombany tsotro izao fotsiny. Ena hatramin'ny renimbola aza. Nga hita izy ity inspektera. Fa laha ny andro miresaka momba an'izany antsika fa izao ndeha atao. Eny, mihaino anao inona zany no azontsika atao aloha manoloana an'izao zava-misy izao? Mila antsika mantsy ny vahoaka mba hiarovana ny tenany sy ny fananany. Izay raha teo koa no mahampitandro filaminana antsika. Voalohany alony ny olona rehetra dia samy tompona andraikitra ho an'ny tenany. Izany hoe tokony mametraka fiarovana ho an'ny tenany tsirairay avy, satria so tonga avy hatrany isika raha misy ny asan-jola miantra aminy. Ka eo indrindra ny mila metrahana amin'ny paikady melory inspektera. Sika mandamy mandrafitra rehetra amin'ny famongorana ny ratsy na ahoana io na ahoana. Dia ny fianianana natao moa dia miaro ny vahoaka sy ny fananany, ary dia tompona andraikitra amin'izany tsika. Tena marina aloha izany. Ka inona zany no tokony atao voalohany? Samy manana fomba fiasa moa sika fa dia inona zany mba tolo-kevitra ka? Zao tsara aloha raha... Zafady, vetivety fa misy miantso ity inspektera. Tsy maninona ka? Azo antolotra izy zany. Aleo aloha raisiko dia hita eo ny tokony atao rehetrarehetra rehefa aveo. Eny komisera. Tsara zany. Dia efa ankinina aminao ny fandaminana ny ihany eny miantso anao rehefa avy eo fa voandambany ety aloha. Ok, aza dino ny mandefa ny planina ty amiko vo tapaka zao antsao zay zany milamina alohany amin'iny. Midirana ary toka aingana fa avidina lafo ny sekondra. Eny tompoko. Petra dia no tsara. Eny patron. Ary soary nandronao fa efa maikaninana azy zay. Zay moa le fomba filaza azy Eny tompoko. Ka zao le izy. Eny tompoko. Araka ny fizolina tsara mpitona nataon'ny marana teo moa dia miasa alitsika androany. Ny antony dia malalaka tsara ny lalana no repy-fanandrina amintsika mbola variana mandamina ny rara alina. Mora amintsika ny rosona amin'ny asa manaraka. Tsy hoe manda patron fa... Tsy afaka mitsivalana tsony lary toka, satria elahy no hitarika ny afera amin'ity. Noho izany ny anjaran'lahy teny manaiky ny lamina petrako. Avoly ny tamin'ny karaman'lahy no azo lahy amin'io. Fanampin'izany dia zareo ty. Iny zasio. Io trano io dia anisan'ny tambiny amin'ny asan'io alina raha mahomby. Vao vita io dia ny sonisy sisa dia atolotra ho sanda ny fandavatena tolokela ka ahoana. Averiko foana nefa
fa valy teny tokana anaty safidy tokana no atao amintsika. Noho izany dia efa mazava ny toyny. Voaray monsieur Draga. Tsara. Milohan'ny lazako ny tokony atao rehetra dia mariako aloha fa amin'ity manaraka ity dia mila mandatsaka aina iray raha. Maninona tsara hoe patron? Tsotra ny antony eritoka. Aila tsara fa ny mpitarika ny tafika dia mila manome raha ho an'ny mpiray antoka amintsika mba ahafahantsika aomby hatrany isaky ny asa atao. Noho izany dia ilany tsy maintsy manao azy. Samany amin'ity elany no anao izany fa aza matao. Patron, ny ilaiko dia vita araka ny tokony ho izy ny asa. Tsy manana fahavalo hafa akoatra ny tsy fahasahintsika. Tapitra. Fa tsy voalina ve ianao ry tokony miasa alina dia sao dia hoe miasa alina indray. Angaha dia tsisy fakanaina mihitsy izy tiana dia hoe sarotra vao nahita azy. Ka tsy satroka ary very mba hakaina tsy maintsy manaraka amin'ny baiko ny angatahaka amin'oriny ny temba eto ambavaka. Toka, fa tao malo kendrika tampoka teo aloha ty ianao misy tsy milama angany sa marary ianao. Tsy maninona ary niny. Tsy maninona fa aza manany amiko ianao. Vavaka ny ilaiko mba hiatriako azoalzao fa tena afo ny atiko Fa misy inona ary nampiasana ny toky any. Samba n'izy androany nangataka vavaka izany rehefa hiasa mantsy. Foarinapiny madinika. Dia mety ho inona ry ny any an-tsainy. Sanatria ve dia tsy mitombona nifaka. Niny manino ny teny nga ianao teo? Todiny any maritra ho fa misy inona. Ka tsisy inona rehefa mitebiteby ny aminao ny ho aza so dia mba tsy salama ry ianao io ka sa tsisy maninona ny ampiasana anao any? Tsy marary ary neny vavaka ho any angatahako anao mba hoeriko. Tadidio ry neny fa noho ianao sisa mbola mampitsoro azy ohatran'izao. Izay no mahatonga tsy afaka milavolefona mahalona ny biby dimbasika mitady andrombaka ny haiko. Fa inona daholo izany ry toka? Ary inona mampitomany anao? Izay ry neny. Izay efa tonga izay ny fiara. Dia fa efa izay ovirana eo sala. Aza dimy fa misy sanako miady mafy aty ry neny. Mety ambavaka. Toka fa andeha ho aiza ianao? Toky! Toko Andray, lasa ihany izy marina ka. Fa misy inona ary? Andriamanitra, aroa ny sanako iny. Tsy hoe rehefa marary le ty dia ho faty marary tahaka amin'ny marary rehetra ihany ka tsy tokony mampitebiteby. Aingana andao. Vavan'le rangahy marina. Tsy misy sansaina amin'izay olona marary na dia efa mitalo mafy hoe marary mafy ny vadiny fa dia niazy ihany. Ka so mba tokony avela aloha izy patron monjy ny vadiny fa sao dia ampikorotana ny asantsika. Rehefa asa dia asa ary toko fa tsy misy idirana izany Tsy afaka ihembotra intsony ty fa tsy maintsy. Elona izany tovo. Andeha lasa tsy andeha. Azanao zalahy mitadrika fotsiny hoe. Eo ilay ty dia mody mipara rehetra eo. Chef Draga. Aleo izy mba hamonjy an'izany salamo izany aloha Ary rehefa tsy manana no alia dia alefaka any amin'ny mandrakizay ilay ty fa dia mampamanga. Rasiva. Misy manoatra ny teniko fa tsy misanga tsy mitsitsitsy an'lisa ny ray segondra amin'ity. Tena losy ty marina fa tena nitofiry ny ratofo. Tena tandrivo tamin'ny loha mihitsy mibala.
tena tsy mifatotra ho an'ity trakty. Jery ty ekipa raha tsy mifandravandra daholo fotsiny sady ary inona ny tiantanàna lisany dia ataony io rasefo iza miasolo azy ampidira anaty fiara ny an'olo azy indray tsolana. Lanitro io ary fa tena tsy nandiso any eritreritro fa ny orinasa isamberina mihitsy no lasipatra androany. Miandry ny toromarika rany ekipa rotoka direktra ny lanonana. Voaray lehibe mbola mandamina an'le famonoana kamera rehetra amin'le bâtiment tafiana dia mirosotsika. Ateo sako ve niditra ao sady voariva teo izy ny teny tamiko fa miasa alina androany. Zany ao mihitsy izy zany amin'izao. Andriamanitro, inona rena ataoko tena mifona Andriamanitro. Tafiditra ato anatin'ny nesina tika tena tsy mahita lalakombana. Mbola ela ve sa ahoana ary toka eto anie tsy aritrononana ely. Milamina tsara ty patron. Miandry ny afatra amin'ny zalana saiko nanomana lalana ivana ny ady dia raikitra tika. Kitakitahan'ny etsy fa taraka. Aza manana rasy fa zaho manao ny drafitra rehetra. Matoka lahy Ie tompoka. Iny kosa fa tonga ny SMS avy amin'ny tralaka. Ampaika ny ravilasika. Aiza mivato ela amin'izay anaty fiara. Efa mazava daholo ireny ny planina no lazaiko Artonisy ny ekipa mihodina any ambadika any fa zay miaraka amin'ny chef draga aty. Ary samy mail fa aty fa tsy moka. Averiko foana fa rehefa manakana ny lalana dia alefaso hody any amin'ny raina tsy miantso azy izy. Lasaritsika. Misy mpiambina telo larena aloha reny ry zalahy. Aza misy mihetsika aloha. Mailo tsara. Tsara kokoa raha azo atao mba tsy hanapoaka fa sao dia anatrany manodidina ka hampandremy pra. Tsy maintsy manantona akaiky anie zany mba hifanandrana amin'ny vatany. Tsy taitra ianao rasefo jereo tsany any aoriana sao dia misy mipotra tapoka. Tena mitatra dia mba samy tapifitsy amin'ny maizimaizinitsy aloha tsika fa saha patorany retsy mpiambina retsy. Kana fa madeny io re. Azano zalahy. Arareo mitsaikitsaiko amin'ity sisiny ity mba tsy tazany reto raha sendra mitodika tapoka. Iny efa lasa tsy amin'ny toeram-pifoahana ny ray. Fo maika tsara. Reto rola reto kosa tonga dia amboarina fomba miatra. Lesoko amin'ity pasty aloha ny ray dia manaraka ny ray aveo. Rasoana kikesina tsara aloha. Eto amin'izay. Latya. Falafo. Tandreny fa manana kopa ity ray ity zany. Rena reto dia finganina tahaka izao. Ary dia zany amarana anazy. Zay fatorana daholo reto. Le raha ity sisa. Oay. Iny fa mivoaka. Tena misy basy iny atanany ko. Tena tasany amarina. Na tsy misy andrasandrasa ty zany fa tonga dia zany are. Zay fa fo. Tarapoka tsara. Engany mba tsy nahafaty azy nitoraka anzy teny aloha. Aloha jerena kana. Tena kingy le zalahy ty mora fo nata amin'ny rinona nandavo amin'ny mpiambina. Iny fa manome baiko androso.
mety avy atrany rahalava aza varina mijery filma fotsiny a telo aviatra de roa miaraka amiko angana solo fa tsy maty lery sotra n'Andriamanitra fatory eo zalahy de tapiny vavany avy de tarito ambady io tsangam-bato be io de manaraka ray lisana avy eo vetivety kosa de lavolahy izy telo tsy vidinazo Andriamanitra tsy vidinazo fa latsaka anaty lavaka tonga de midira daholo isany ry salasasany manaraka orina sy mijery manodidina any amin'ny rena fahefatritsika ny mijanona ka de aoka samy miomana tsara midira toeratana de essentiel aloha say miandro kely tsy de tonga ambony eo say efa tonga tsika de manome ny toromarika vao mivoaka andraso kely aloha moramora aso de zary io agnana misy efitra eniny reny de mizara ny ekipa mba tsy hahafahan'ny olona ny mivoaka ka iantsy ny polisy ny enina miaraka amin'ny chef de ragatsy fa ao ny azatsika lamainy rehefa mandeha manisa telo tonga de takaka mafy ny varavarana rahonana fotsiny fa tsy misy mahazo mitifitra sao de tsy vita kory ny afera de tratra mipira eto gove isa roa tsy mahazo mitenina irasa raha sy tevany akoatra ambony ny tanana de ambany loha angana de mandoalika fa tsy mahazo manao manakay fotsiny tena tsy matazana mirana mihitsy ato savy mety any amin'ny hevitra hafy zao elisany telo miandy eto fa zay sara chef kosa ato de tandremy tsy milamy eto fa tonga de miara levina atsika matama ianao io mihitsy afienao aty malakilaky izy reny nentana de ndao ela fa efa tsy maintsy nisy natsikatra na fiarato tsy mitrakaraha matoty eny zany zao ny antia zany eno ohatra misy zavatra mihitsy raha ambadika rideau io asa hitaka mirana marina zay vo ataony raha sefo maty iny Andriamanitra fiangany mba tsy ho izy fotsiny mivoa moramora fa ratsy zany de mety voalafy zany raha sefo andao andeha taraiky eny antsika andraso mihitsy ny aloha fa tsy matoky lolo zao ry be sandriko eny ara rehefa tsy voaka moramora ianao de zany ara ny dakatsy tamaso saky fa votsara mihitsy aleo taritina ivoaka ty tahaka zao ty angana oay Andriamanitra losy ty fa inony ty fahotana mafadyteneninao ty losy fa mirina mihitsy toambadika tao dia ahoana rety tsy rety izy ratsy torana avetrany ary de mimana dahola raha fa zao vo anompoka ny lanonana efa nahavitany ansy polisy le kalakely ty ka eto no anatanterahany baiko roleria de lasika maninona tsara tena mifona rasefo tsy vita kosa tsy maintsy lode ary mikosany anao aloha fa tsy avelako faty zany io miala ho finy de atololahy miala anao rehefa ty anao ela de za no amarana ny tantarany zany ary lanitro tsia vo hita ataonao tyridraka ary de mivonoana fa hoe fin la zao mitsakana de andoala fa tsy ela de any amin'ny andromara tsy aly ato Andriamanitra
da misalasala mitipitra fa ty misomoka amintsika dalahy ay manaiza lehibe samy dala miamana ny akoany arinany tandriny fa misy fampitirana ihany ivelany an'izany ka tsy misy mialamainy eto fa tsy maintsy miady no mitady lalana ivoana ato tonga teto ny midina ty mibady piatsy ao ny daparasipo tsy aiky fa ao tarito avy etany ary anao kendrepoka avy etany anao tsy photo io tsy hetra say anganary le roa fatara mafana sa tifitra fa valio zala valio ary anao tonga de miana mavesatra fa tena stafaretra zao tonga de le grenade le parasipo piaza lozana mijery fotsiny koa inspekteur fa mba mamalia nga efa maloatra komtera bastoatra tondreto ohatra loza fa tena voatifitra nge agentony ohatra marina alona fa andeha andado any ary inspekteur vaoaiza komsera andeha hoany aho voasy ianao bora iary ary aleo sady mitifitra anjambany any aloha sy fitotra tena voty eo amin'ny tratrany koa izy marina komsera mahoana aika ianao farenripakery zalafa tsy tratra tondreny ka ny fiara avy atrano ny vonjena ary inspekteur efa iny manaraka iny koa ny brigadier Nitrangana fanafiana amin'ny tapiadiana teny amin'ny faritra Ambohibao Malialina tokony ho tamin'ny folora sasany teo eo. Raikitra noho izany ny fampitifirana sy ny fifanenjehana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireto andianjiolahy ka nahalavo indray tamin'izy ireo raha afa nandositra kosa ireo namany. Nilaza ny alahelo ny talen'ny orinasa fa vola mitetina tapitra isany maro izay anafarana fitaovana ito mampandroso ny orinasa ny voaroba ho Malialina ity. Nangataka nefa izy ny mba hiveren'ny mpitondra fanjakana izay mety ho fanarenana ny fatiantoka mianjaty aminy. Mbola toy ny ilay fanafiana ho Malialina hatrany. Tovovavy mpiasa iray sy tovolahy-mpiambina iray ihany koa no namoiny ainy vokatry ny tifitra sy sandokanto tamin'ny tenan'izy ireo raha nisy mpiasa enina mianadahy kosa no naratra mafy. Araka ny fantatra moa dia nentina teny amin'ny hopitaly ity mpiambina ity saingy tsy tana ny ainy. Ilay tovovavy kosa tsy tonga tany amin'ny hopitaly intsony no nitifitra izay nifanandrify tamin'ny fony. Tetsy ankilany tandro filaminana 4 no maty nindosiny fahafatesana raha 2 kosa no naratra vokatry ilay fanafiana ihany. Raha ny famantarana hita teny amin'ny toerana nitrangan'ny fandropana dia fantatra fa fikambananjiolana natateraka ny fanafiana fakomaly tetsy beoririka ihany izay efa karohin'ny mpitandro filaminana fatratra no navita ity fanafiana alina ity. Nanambara kosa ny mpitandro filaminana fa tsy amela ity vondrona manana anarana satanika ity ho afamaina raha tsy mibaby ny asa ratsiny. Entamina araka izany ny avandreo naratra sy ireo namoiny ainy mba samy hamonjy eny amin'ny hopitaly be felatanana avokoa. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray isika. Za ihany ary le zanako mbola tsy noty hatramin'izao. Marina raha tsy tena manany amin'iny mihitsy aka. Tena tsy fanaony mihitsy ireny fihetsonomaly ireny. Andriamanitro, tena misy zavatra manjo ho azy ary rehefa tsy lazainy ahy. Dia mety ho inona nefa izany? Ary tohatra misy fiara mijanona nge ao ivelany ao izany. Aleo aloha tazanina kely. Otry, ary toa lasa sahady. Otry, ary toa misy mandondona kosa amin'ny varavaran'izany. Sa ve toky re izany Kora toko ve nefa moa dia maninona ry izy ny tsy miditra? Aleo angamba ho jerena ka. Aleo ho jereko mihitsy. Andriamanitra, ny zanako fa naninona ianao toky?
Naninona ny zanako? Omerena ny zanako fa naninona ianao a? Angana teneno aneny izay nahazo anao. Aby midira aty an-trano angana. Reraka. Manitro. Reraka fa aloza inona re tiry lanitro? Ao mitabo moramora zanako avy angana ao. Aza mbola miteny aloha ianao fa reraka be ange ianao hoe aza miteny aloha fa tsy renge ty ianao hoe aingana makaina tsara aloha eto aingana. Tena io aloha le efa tsy napandro ny say. Manitro sany amin'izay ty izy maratra be ohatrin'inona. Tena tsy raro kosa komisera. Tena tsy rariny. Mahireza rery inspekteur. Alarintsika fa tsy natao ho mpandahatra. Eny. Raha malahelo vai. Tsy afeniko ny inspekteur aloha fa tena mahagaga ihany zao zavatra zao a. Mitombona ve fa tena tsy fantany hoe jiolany eny ralany. Mbola hazava amiko daholo zao ka. Ny komisera. Ahoana izay? Very ahy. Tena afa-baraka amin'ny tany mamonina. Tsy te iseho hitan'ny olona tsona komisera. Iza moa tsy mahalala anao hoe zapitandro ny filaminana polisy. Tenefa nisan'ny jolona tena hoe mpandroba zandro. Ahoana zany manomboka izao ny fiheveran'ny olona amin'izany komisera. Fa mody adala vety inspekteur ty sa tena tsy fantany. Azoko tsara re mahazo anao monsieur inspekteur saingy mbola ao anatin'ny fikarohana ny marina sika zao. Marina ianao saingy mino fa renao tsara angamba izay voalazan'ny dokotera teo. Eo fa tsy mbola fotoana iresahana an'izany angamba aloha zao ny tena marina. Misy miantsa fa aloha andeha hivoaka kely angamba azafady dia moramora ihany fa hôpitaly ty misy atsika ty. Tsy manino zany. Falahy izany nefa ohatrany nafahafa ny komisera izany. Misy zavatra fatany ve sa ahoana? Fa ahoana koa aloha le tenin'ny dokotera nanao fizahana ny razana teo hoe raha tena izay tokoa dia miala tsiny fa tsy avelako vitavita mora foana ty raharaha ty e. Sarotra ianao izany inspekteur. Raha lahanao raita-po aminao ve dia tsy fantatrao akory hatramin'izay hoe jiolahy? Sory amiko ny marina mba ahitana ny tokony atao amin'ity fikambanana jiolahy fanetry be ny fireneny ity. Aza terena alalany zavatra tsy haiko komisera. Aiza moa ny alalako izay fiaina amin'ny manontolo any ambadika any? Fa valeur mana ny tiry komisera ka aza fenofenona amiko a. Inona moa ny tokony hanafianako an'izany zavatra tsy fantatro izay ihany koa komisera? Amin'izay le rahalahako maty vokatry ny fanafiana iny. Ka na dia ilaza ary aho hoe fantatro moa misy afaka hoe anaty aditsony ve hafa ane zany fomba firesaka ao zany ka izany no izy tsy afaka ny amorona sady ianao mihitsy angery komisera niaraka tamin'ny dokotera tamiko nahita amin'ny valiny fizahana natao tao e. Dia ny tiana lazaina zany dia tsy anisan'ny mpikambana amin'ilay vondrona satanika andralanao. Tsy haiko tsy haiko. Azonono zany. Ary azonono koa fa planiny efa vita mba hanosora-potaka ny rahalahako no nametrahana vatany teo amin'ny toerana nisin'ny fanafiana. Efa antsahatra efa ela ngefy dia pomfona zao ny dokotera tamin'iny. Aminao, inona ny dikan'izany? Tsotra zany inspekteur. Jiolahy zandrinao. Saingy vonono namana izy satria mety nisy tsy fidividikevitra angamba teo amin'izareo.
Maninona tsara hoe komisera Zany oa. Ohatrany hoe terenao mihitsy ange hoe pray petsapetsa amin'io andian jolay io zany ny rahalahako. Ao anatin'ity asa ity dia tsy afaka milaza ny zavatra tsy nandalo fanadihadiana inspektera. Fantatrao tsara zany. Tsy mahateny ianao Eny ohatrany mampiasa saina be akoza ny zavatra any komisera. Nefa raha ny fikarohana natao mantsy dia niainga tamin'le tenin'ny dokotera iny. Dia samy laza zany ianao fa tsy mahalala. Za alohany tsy jery sokoajin'olona amin'ity andraikitra sahantsika ity komisera. Ka raha nahalala dia efa ela ny rafy tambazoro ity na nisy draitapo amiko ary tao anatiny. Tsara loatra. Ka zao ary noho izy hoy ateo hoe mety nisy tsy fitovikevitra angamba tamin'izy ireo ka nefara tamin'ny famonoana mihitsy. Ny antony dia ity: narary mafy ny vadiny ka mety anisan'ny teraka ny tsy fitoviana satria nandanga mitompoko lahatovy rahalahinao. Mety tsy nanaiky hatramin'ny farany izy ka nitondra anazy tany amin'ny fahatesana. Ohatrany lalina indray zany komisera. Fa zao aloha efa mazava ihany ny fisotro n'ity raharaha groupe satanika ity ka inona zany no dingana manaraka. Hatreto aloha mbola ho sarotra ny karohana ny momba n'ity vondrony ity saingy noko fa tsy ho ela dia ho hita ny tompona andraikitra amin'izy ity. Fa inona foana zany tsy mampitombona anao lava atao trano ato rotoky? Wahatra. Miasa fa hoaiza morony iny Ay miasa. Miasako. Ze marina lazaina rotoky zazakely akory ka tsy halala an'izany. Efa mody avy any ampiasana anao zao dia io indray ianao hitako mivoaka ny trano. Dia tsy efa andeha indray mantsy ianao io zao. Ay ve, ka misy zavatra kely karakaraika izay reriny iny. Somary lavitra misitaka ny revohitra ilay izy dia tsy maintsy mandeha. Fa ngalo dia tena zavatra tsy maintsy zany no hoe isakarivo izao dia tsy maintsy mandeha foana. Amin'io ianao tsy mody raha tsy alombe. Vao aingana ianao nisy nanatitra teto fa hoe nisy nanendaka fa miraha valina. Dia izao indray tsy ody raha tsy alina be fa mikarakara zavatra. Fa inona mihitsy? Aza dia mibefana ino ohatran'io reriny eny Sany mba efa nazan'io fiara fitondrako miasa iny dia tsisy atahorany. Sady efa ela raha teo koa ny lozana anjoa iny. Efa 2 volana lasa be zao. Dia zatra vokalina zany. Tadidio fa lahatokana ny eny aina anake. Za raha teo koa tsy manana afa-tsy ianao. Dia raha sanatria misy mahazo anao zany dia ahoana ka? Eny efa endry izay riny fa ny androany aloha tsy azoko ahemitra tsony. Sady mety androany sisa ny manao ohatran'izao. Eny manaiky foana ny ahy Ary mba mivavamo rehefa mivoaka fa tsy mandeha fotsiny amin'izao Tsaro fa mahay miaro amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra raha mahay mametraka amin'ny fiainanao aminy ianao. Zay mihitsy nge le tsy ahafozako aneny ty Maninona indray izao? Ka lehibe fananarana kiloko. Sady ianao ny efa tena ela tsy nakany am-piangonana. Raha tsy diso ny fitadidiako izao dia nanomboka nazahoanao an'io asanao io ianao tsy nakantsony. Nefa dia io asa io ihany nangatahanao tamin'Andriamanitra taloha. Omeo asa dia rehefa nahazo asa moa ianao dia adinonao tanteraka izy. Eny Marina izany rotoky Mbola tsy tarany raha zao ianao ny hiveriny. Aza miandro ora farany fa tsy misy mamy afa-tsy ao amin'Andriamanitra izany. Eny voaray re zeriny eny. Ao fa hiezaka. Fa zay aloha fa mandroso ihany ny ore. Pizony eny. Efa mazava tsara zay ny toromarika rehetra ka zao no izy amin'ity ndray mitoraka ity dia raha mandrika no ilaina satria dia manomboka fantatrin'ny polisy tsika ka zay no antony. Araraka ny nambaran'ilay mpiara-miasa amintsika dia fahombiazana trano no azo raha manaraka ny fepetra takiny. Tsy taitra ianao sio fa milamina io Nany anarina itsika zany dia efa mampiroro ka mino fa ho vita tahaka ny mahasarotra io.
na izany aza dia mila ho amafisina tsara ny ely. Bon, raha-pitso amin'ny enina dia efa tokony efa vita avokoa ny fiomanana. Izany hoe ny tolakandro dia efa samy aty daholo. Efa samy aty daholo tolakandro? Zay ka. Fa ahoana nefa ny fizotrany raha-pitso rasefo? Tsy misy hoe fahaony. Tokony ho fahombiazana trany ny vokatra ho azontsika. Satria efa maty-paika trany ny drafitra. Sika raha teo efa nahazo information sy tapaka. Tiako mariana tsara aloha. Fa io no mission goavana indrindra atzay. Satria akoatran'ireo mpitandro ny filaminana izay efa tena mainky hoe dia misy poste de police tsy lavitra ny toerana hotafiana. Ka eo no ilaina tena akingana. Eny, efa mazava ny amin'iny fa fantena tsara fipetraka ihany ty hoe firy moa zany tsika no mandeha amin'io mission raha-pitso io? Ray ihany no tsy miaraka amintsika. Izany hoe 4 Ay, fa tsy miroapolo araka mahazatra. Zay ka. Fiara roa ihany no mandeha. Tsy misy mampanahy nefa izany satria aro fomba daholo ny fitaovam-pidiana entitsika. Tena raha nyfandiniako azy zany ry chef dragy, tena otra mafimafy tokoa izy ty raha zany mantsy dia tsy afaka mamono kamera fanaraha-maso misy any zany tsika. Izay indrindra no antony tsisy ny fiterana. Tsy akitretra mihitsy io satria tsy tritratsika mihitsy zalahy. Tsy modindray zany toko fa hiasala. Lasa manaza ny foana koa isaky ny ohatr' izao ka. Fa maninona azy sady ny tsikatro dia enga ny mba tsy ho izay. Tombo dia ho sanatry tsy mino ka. Inona koa ary zany? Lasa lavitra be loatra koa ny saiko ka. Toko ve dia avita an'izany fa zaho koa izany ny mieritreritra atsy eto. Nefa na izany ara ohatra ny tsapako ny ovo izany izy iny ka. Adin'ny tanteraka fa ny antom-pisinany ka Andriamanitra. Ary mbola fiazonan'Andriamanitra matoa izao anay fa tsy haiko hoe tsy tsapany ve sa minisy mahalala izy. Raio, jereo iny sanako iny. Aza nanana hantra tsony ry zalaka tonga dia tifiro. Zany mihitsy. Misy miamby zany tonga dia alefa. Ka tena zany mihitsy komisera manao tonga dia fampitifirana mihitsy zava-ty fa tsy mety. Fa izany nefa ohatra tena mafy ty adira izao aleo raha nafa hita ny tetika. Aleo mitsambikina ohatra makatsy an'anitra itsy karaha itsy dia ao nahitana ny zavatra rehetra. Aleo raha ngazay mihitsy ny atao. Anamana vala tsy isy dikany ry zalahy. Tsy zavatra azo apoaka ekendena. Aingana ary aleo tonga dia raha lavaka metrany ty mitosozy be aty ty. Mahay kosa aloha ry zalahy eto koa aloha dia tsy misy miala amin'ny lisan'izany fa manohatra foana tsy fandrenesana tsony ty fa tonga dia varararaka ny tifitra eto. Ohatra losa fa ino izany zavatra mifoka be izany? Tena fety ry zalaka. Tena le tobo dasans perina na repitra ry zareo marina. Tonga zalahy dia mitifitra ny sady mamonjy ny fiara. Aingana mizarazara fa tsy mitakorina feo io. Ireny fa ohatra midina. Sao dia atoko aloha pokako mihitsy ry fiariva ohatra ny ely izy zany aleo zay mihitsy natova tonga dia tsy bazako grenady tonga dia mirevitra io. Zay natao.
Tena enzany ty marina fa manana grenady mihitsy ka reto jiolahy reto. Ary rehefa atao ohatran'izao ihany zanga dia andraso koa fa ataoko koa. Tena voasandriko. Manizay. Rehefa lasana monja fiara sifo. Rehefa zany tivitra fa leo miala eto angina. Leo miala ty mbola lasa namonjy ny afony sasany. Matetantrako. Tsy naposiko reny takany tsena tapika iny. Solo fa tsy misy basy sy notisiko ty. Tena raha tokony lavy amin'ny tany iny zako nefa ty tsy afaka mitifitra sao dia leliny iray ny vo eo. Tena tsy maintsy fahampitana amin'ity eto andrasana any. Ina zany atao. Tena mipidikako le basiko tiako. Tsy makaiza ranga zany tontolo zany fa ialana ohatr'izao Tena losa. Ohatra ny sotohatra raha toko le bandy marina. Tena lavo ambany raha toko sady mialatra amin'ny saritavany ty marina. Andriamanitra Rosa Matya miala tsy miaralina fa voatery. Ikenda miala rangala. Rehefa voadrano naty. Aiza miantsiko to. Aiza miantsy. Ty miala tsy nalesa ralina. Zay. Andriamanitra mifona Andriamanitra. Nenya Watchay. Neny voaya. Fa iza koa ary zao. Nenya andraso loha jereko ny ora. Nenya Amin'ny telo ora sasamarray. Neny ahoana koa ary zany. Neny voaya. Andriamanitra. Fa ahoana koa ary zany. Sa ve dia hitoko za mandondonao zany. Neny voaya. Tena feo mihitsy fa andraso aloha jereko. Andriamanitra, fa misy naritoka. Ity malaky trano io angana neny. Fa iny ty mahasepitsepitra anao. Ity hoaingana aloha io trano io. Fa nisy nanetsika nga ianao sa inona? Mbola beresaka lory neny. Ity ho aloha io trano io. Tsy azoko mihitsy koa zany fa misy inona moa fa maninona raha tenenao Aleo le hipetraka kely misy aloha. Fa misy inona ry toko fa inona mahazo anao Tsy maintsy mandeha sao dia zao ary neny. Tsy maintsy mandeha sao dia tara loatra. Fa tsy maintsy mandeha sao dia zao ahoana fa inona mahazo anao dia andeha ho aiza ianao? Resaka lava be zany ry neny. Tsy zavatra azoko ane izany teneninao zany. Ny azoko ambara dia mila miala sao dia zao aho ho fantatro ihany marina. Toka. Ty ry neny. Ty aloha tovy ihany. Tsy. Mba ahafahanao manao fiainana mandritry ny fotoana tsy maha eo aty. Reto aloha raiso. Toka, mikorotana be reseko fa maninona raha mba hazavainao le izy Inona zany ny olana tsy maintsy andehananao? Ary inona koa ny atao anatin'ity valizy kely ty? Tsy manana fotoana hijanonana ela etsony ary neny. Azava ihany ny andro. Toka, tsory amiko moa marina misy inona Tsaro fa ho anao ho atsika mianaka. Izay tsy maintsy nanaovaka an'izao rehetrarehetra zao. Toka, tsory amiko moa marina fa tsy mazava mihitsy ane izany zavatra resahanao amiko izany Tsy mana-tsafidy ary neny. Tena diso
Efa fantatra fahotana ary fahotana mafata mihitsy angamba saingy niniko nidirina satria dia hiala fizariana sy ho fahoriana manjady amintsika. Tena vao mainka maizina amiko rotoka. Sasana tsika. Endriny mifona. Zavatra tsotra kely zany tadidio fa tsy misy zavatra tsy azo tanterahana zany raha mifandray amin'ny lehibe atsika ka raha mbola dinila koa ny hiara-miasa amiko dia izay no izy. Tsiry monsieur Rachel, tsotra aminao fa sarotra amiko. So everinao fa fombiby raha ny foko sa maty fanahy feverinao ka mahavita ndasaka ny enindreko ka tsy misy hevitra zany leria. Rehefa manaiky niaraka aminay dia tsy maintsy manaraka izay lazaiko rehetra ihany koa. Ka sarotra amiko zany monsieur Rachel. Ka tsy maintsy ho atolotra ho an'ny satana ny ain'ireny lahy ho tampony izany dia ho hitany lahy fa tsisy atratra izany mihitsy lahy. Ka tsisy mihitsy zany na oviana na oviana tsy havita zany mihitsy aleoko mikatra mandra-pahafatiko toy izay amon'irengiko zany. Ho azany no antony nikirizako hatramin'izay tsy misy saty maky zany aritra rako izay fiainany lany valy teny tokana anaty safidy tokana noho ny falarana. Ka dia miala tsiny ary monsieur Rachel, tsy maintsy metraka niteboka amin'ny tantarany soratako tato tapitra. Lasakoranga mialany ovidilina lafo zao taona lasa Saizarenao rotoka koa. Dia tsy maintsy ny safidy ny lalan-dratsy ve ianao Andriamanitra diso reny tsy mendrika. Toky ifampitadiava amin'ny mpitandro filaminana etsy sy eroa. Tsy hay hoe aiza maty sa velona andray re rotoka. Mfoniny eny mafy zao sady menatra malahelo anao saingy zanako ianao ary tsy ho veriny tsy ho zanako na oviana na oviana. Hivavaka ho anao mba ho arovan'Andriamanitra ianao ho tonga saina ka hitodika indray amin'ilay fanentsonanao hatry izay. Hoe, misy mandondony izany ao ambarafaranao izany. Aleo aloha ejereko. Salama tompoko. Vonjy. Inona tsara ve ty vaovao mandeha ty? Andriamanitra, tsy maro zao. Andriamanitra, neny lozako marina, lozako Andriamanitra. Sao dia zao eny ty anangitsery azy. Aloloha hombanana entana. Arizako ty miantso ty. Larana miafina. Ho raisiko hoe sa ahoany? Ahoana ry izany? Aleo rangaresina. Arabaina ary zary mbola velonaina. Draky.
mihina fahitany latsarany vaovao teo dia vitanao tokoa ve vitanao ve namonony reniko safidy tokana lesy tsy vaniny ianao tsy vaniny ianao matoa mbola ohatran'izao zazany tena vanina lery ozony zany tsy mandaitra ty amiko tsy vaniny ianao mesy rasella tsy avelako vitamory zao efa mampiombana anao sady moramora ary zany sao dia omany vavony fa ifandona magazy vao mangotra tokana otra tapaka neny tena fon'olona tsy mahatahotidia zany ianao andrandriamanitra anao aza manaina fa tsy hoela ty andray falinasany reny polisy tena polisy zany andriamanitra sanatry ve dia vita ampitandro filaminana misy aty dia mbola tsy manafika anareo zay dia mivoa moramora tafosiny efa rakotra mpitandro ny filaminana amin'ny manodidina manisa folo zay ivoaka nareo zay ivoaka iza losy ty marina tena polisy tokoa ro ivelany tambory io inarina toko aloha ivadika fa tsy ambadika tsy rangahy andriamanitro ampio ary teny efa rakotra andro salamitsika sisy tambory retraretrako tena zay lafa tena tratra rahatoka inarina atao ary rehefa tsy voaka ilizany dia tsy maintsy voatery hidraktereo zay azo olonisa zany borzala andriamanitra tena tsisy hevitra tsony ty tena ntifiriny zareo mbaravarina marina atony efa tsisy fotoam-piadiana afaka noerana akory inarina ataoko andriamanitra mifona Monsieur Toky fanamby dia mihevitra mantsy lava tsy ho hitanay mihitsy tena kely saina mihitsy elaha eny afaka mimela aloha saingy mifaly le ty aloha sao fa tsy hoela dia hifarana koa ty tantara ty ay dia mbola elany ray zany mibevava ale teo tsara ho anaton'ny lohalala io fa tsy avelako fotsiny amin'izao ty niainjandro koa azon'la zany aiko nefa tsy maty tamin'ny mifanafiana iny izy fa fantako fotsiny hoe lisany namono azy mbola vao manomboka amin'ny valifatiko ly ty ay raha valifato izy lahy elahy zany namono ny reniko tsy vanina lahy lesy fa elahy vanina ve lahy raha tena misaina lesy lahy dia manokafa fa nady adina hoe za tokoa ve namono raha lahany lasa radraraka radraraka izay tsy namela azy hamonjy ho vadiny arary fa inona tsara hoe zany favanila zany zany tya saingy zao nefa nyteniko amin'ny lisany tsy ho avelako afa maina amin'izao za mihitsy lisany naoviana dia hitatsika lesy zay mafy hitatsika zay iza marina ny tena tompon'ny fahefana zany efa enony lazany koa ny feo an'ny fiaran-drakompo sa va dia mahay zay lahy mamaty dia tonony amin'ny daholo ny namany lahy manomboka eto avela hoe mba hamonjy ny reniko komisera enina dia arahanareo za tsy maninona fa alereo zany mba hikarakara ny reniko farany miala tsiny aminao ary tovolahy fa tsy manana fahafahana ny andefanao rehefa veo ihany masy dia tsy maintsy mamonjy ny toerana sahazanao ianao ary ao koa fantatrao fa ianao ane ka jiolahy fampitetiavany ka hitandray zany vao alefa komisera ny reniko aneno antony
ny reniko. Aza manany amin'izany ianao fa efa tsara levenana izy e. Maninona tsara hoe komisera? Izany e. Efa ny andreketanay sy ny fianakavianao sasany amin'izany. Tsy maintsy nalevina anio ihany izy satria efa 3 andro teo izy izay maty tao an-tranonareo nefa tsy nisy nahalala raha tsy ny fofona efa nivoaka taminy. Andriamanitra, andrarerineny. Dia inona tsoa izany ny amiko komisera? Tsy mba afaka nahitany neny farankory ve? Mifonary neny. Neniko e! Neniko e! Toa mampalahelo-nandro ety tovolahy ty marina. Neniko e! Miteny ty tsy maintsy gadra. Ny reniny koa ty maty nisy namono. Fonary mahereza rery tovolahy fa efa zay aloha ny anjarany. Neniko komisera. Komisera. Fonoya! Fonoyko a komisera! Inona tonona drasanao amiko, ha? Tsy ola! Avy dia firo! Raha ny tokony ho izy re dia zay tokoa ny tena izy a. Saingy tsy anjaranay izany fa ny fitsarana mamaritra ny sazinao. Tsy anjarako mihitsy izany. Manaraka ny reniko komisera! Tifiro a! Tsy tivitra anao! Rehefa sady tsy avelana ray amonjy ny reniko any mbola tsy ho volona ray koa dia miala tsiny a komisera! Aza mihatsy ianao! Fa loza marina! Aza mihatsy ianao! Loza fa tafatsoka n'ilay menoty dia voaray an'ilay basy. Tseny ianao mahery ao e! Moramora ianao misy atoky a. Aza mba nanao amin'iny basy iny a. Ka rehefa tsy tifitra ianao dia tsy manasafita komisera! Tsy manasafita ka miala tsiny fa taniny ianao! Tena komisera ty miantso ty a. Fa misy inona ndray ary. Azoko mihitsy zany. Allô? Eny komisera? Mbola tena maninona tsara? Ina re? Voaray? Eny tompoko, eo? Sao dia sao ihany ka? Ary to tapaka le antso. Tena raharaha ty rasefo a. Fa misy inona fanamby? Ka fa nandositra nge hony toky. Dia inona no iantson'ny komiseranao teo? Ka hoe tonga dia arahana avy hatrany nalehan'le fiara satria fiaran'ny komisera nge lasany anony. Monsieur mafy mibandy izany a. Mino a fa na inona monjy ety na iny lasany amin'izay nandevenana andreniny. Firy moa le numéro 1 fiaran-drakomsa. Ito ny numéro 1 fiaran-drakomsa alohalohany toa dia ratsika amin'ny tena fitaovana marara-penitra ito le izy. Hita ve fanampy a? Okalona aza maiky ianao raseo fa mora hita iny a. Kalma fotsiny. Tafangana re, tafangana. Io fa hitako. Dia aiza? Io mipipika kely io le ry zao. Eto zany no toerana misy azy eto. Raha nyfandiniako an'le izy a dia ohatra ny eto manodidina eto ihany ty fiara ty rasefo a. Na tsara ve ry fanampy? Jereo tsara e. Jereo ty arany signal fa io mipipika io. Eto amin'ty party ty zany misy an'le ry eto. Ary jereo. Tena io evela vavahady io rasefo misy azy a. Ary tena masaly ry a. Aleo avy eo fa tsisy monga amin'le ry zany misy koa draky. Kana izany nefa mila mailo rasefo a. Mailo tsika fa maimbo rabe iny le zala iny. Tsy misy atahora zany fanampy a. Inona koa raha mafanambinana an'la raha amin'izay ho sarim-bavy eo anatrehany. Marina aloha zany tenao zany rasefo. Lolo nandefasana famantarana ihany komisera fa eto ny ambom-pionana rehetra androaniko.
Ary tokoa ny hafarahany raharaha satanika ty e, zay mihitsy. Avy zany dia ho asaiko sakana andralay ovena le riva sy takelary. Mety efa toa dia mety mihitsy zany. Para loatra zany raha Ara tavy ambony ny tanana fa tsy sangy aminao mihitsy Toky. Izy indrindra. Mivadika ny rasa kehitriny. Dia ataovy fanaovam-beloma farana fa ho tapieriko ny andro ny lisany andro any. Tsy misy matavatra an'lay ry. Raha le ela dia petrao iny basy iny. Ela be zany fa mampamangy e. Mapamangony. Akale ty tsy mba jerena tsara fitaovana entina fa dia fa nitondra fotsiny e. Misy ty marina fa kay lambany ty basy ty. Andriamanitro, tena zay vo tena loza mihitsy. Sosany hoe mamombivy tsy mahafata. Rehefa tsaily ty milalao andreny dia ataovy tahaka zao Sany lasa takabe. Any amin'ny takibalina mihitsy zany. Takony pitokisana ry toky e. Nellay mbola hitekana. Tsagana ty raha mafy be laha dia mitsagana Vao manomboka izy ty Raha mahatsiaro tena lehilahy laha dia mitsagana e. Aikanla Kela be zany rakama tonga dia zany takamarana ny tantarany. Mbola tsampo zany raha se voalohany napikena Zay fa tonga dia mipoaka fa alasy tonga dia faranako basy amin'izay ny tantarany. Aiza moa le basy kely fil. Farana raha se voalohany ho anao farana ela be akarina soratra. Matiatratrako marina. Foanina. Allora angalo tsy mihetsika aloha. Ke mora lavo ohatr'izao e lahy. Oty e. Oka lo tonga dia ho faranana amin'izay ny tantarany. Aloha angalako an'le basiko ato anaty tiroaratra. Oka aloha kalma raha se fa aloha nampijaliana kely ho avy otifirina. Ohatra misy antsainge ty andamosiny le rity e. Koara misy an'le basy kely. Efa hitanao ve le basy kelinao e fitiato ka. Ay. Fa melohan'ny amonoana azy kosa ary monsieur Rachel dia sa kosa ary mba tatasony anjaranao Faozo e. Tsy ilaina be fanontaniana be leto fa takofana mate marina pitika zany le basiko. So everinao fa tsy fantatro ary fa enao angeny namono zandriko e ka miomana fa samy izaka nirifiriny zany afo be zany daholo isany satria farany eto ny tantara. Eto ndray aloha dia tsy misy hiasan'ny lamoramora zany alohan'antony eo ahitany azy tsara na dia misy antsy ary ny atanany tsorany zany. Atao veloma lesiny tany zany lesy tatazo Takela tsy mavola zany azany kosa raha mba tatazo e. Matya tsy napoziko ilay zany daka be zany. Aiza le basiko to le basy angana basy ty ve ny tetiavinao. Zay vao tena mampamanga Rachel zany ianao. Toky indray nanimba zavatra marina. Aike tena nitsangana tamin'ny matao lery. Aza maika ilesy fa ho avokoa ny anjarany lahy. Sataritsika amin'izany aloha. Zany karaha toky
Mipona lesy. Ogaraka. Atokaraka. Tena mipona raka. Zany lesy. Hita laty iantsy ty. Ity no ilevina eo amin'ny fonona. Ogara toka. Tena mipona raka. Ho tsapaina tsela aloha ny gidiny. Mipona raka toka. Fany lesy loha. Rehefa tena ho aleviko tateraka. Fa miomany lahy dia nareo no mizaka ny herivirana amin'ny afo be voalohany. Toka. Veloma lesy. Mandray antsony inspecteur marina. Tongotsika brigadier. Ajanony eto ny fiara dia andao hiditra. Dia mailomailo ihany fa tsy hay mihitsy ao anatiny ao Ary mikatopotsy mity vavahady ty izany Aleo aloha tazanina ihany amin'ny manodidina. Sady tena mangina be mihitsy ato izany Tena tsy mazavazava izao. Efa ato izany inspecteur Satria io ny fiarany. Ary ny fiarako iza. Midina avy any ambadika ianao brigadier fa za avy eto dia aza misalasala mitifitra mihitsy raha vao misy fifanjevoana. Ary feno faty ato amin'ny efitra ambany ato izany Ary ny ato ambadika ato ny raso hoe jerena. Ary lanitra tena fato daholo no miapatrapatra eraky ny efitra. Atre marina. Ary aleo aloha miakatra amin'ity tohatra ity indray hijerena ny ao ambony ao. Dia mila mivolona foana miatrika an'izay zava-misy ao ka. Ary aleo mandeha moramora ihany fa sao dia voany tsy amponjina tapika io. Misy varavarana efa mivoaka sy io aloha io ka. Andraso anadonako moramora. Ary inona izany? Misy zavatra mikasokasoka ao anatiny ao izany Tonga eto ambadika ny varavarana aloha ty Ary aleo aloha miomana tsara fa tsy izay ao dia avy eo tonga dia miditra avy hatrany. Isa, roa, telo. Aza misy miatsika. Ary tsisy olona akory ato. Fa toa misy raha mitaritarika be io izany. Izany hoe misy olona ihany izany ao ambadika io latabatra be io. Andraso indray aloha hoe akekezina. Andriamanitra! Inspecteur! Inspecteur! Fa maninona ianao? Toa maratra be! Andriamanitra! Loza fa misy antso mitsatoka eto akaiky ny fony! Inspecteur! Commissaire! Tara loatranao! Fa hoana? Inspecteur! Mifona commissaire! Andriamanitra! Tena efa manary ihany ty marina! Inspecteur! Andriamanitra! Miakatra amin'ny masony! Inspecteur! Inspecteur! Tena tsy mihetsika intsony ty. Ary misy olona anankiray mivalapatra koa kay ry. Ohatry iza indray izany io? Fa inona aloha ty amin'ny tanany inspecteur ty
Tsy ny alana GPS saka ity. Mazava. Ento mafiana ry fiara arsea. Soara fa misy an'ity lalana manintsy ity atiako. Sady efa manakaiky ny sibolitsika. Ary aleo aloha iantso andro salaka. Alpha! Alpha! Aizy lisany? Maninona? Ty amin'ny lalam-pirenena voalohany ka. Tena misy fiara polisy manivatsivany anaty vovoka iny. Tsy maintsy hafainganana zany mifandeha amin'ny fiara. Dia aleo ankofanana ny basy fa izy kitrakitra ny rahito. Ino le fiara ry se fa eto mafana. Oe, tandremo fa mikitra izany Tsy kosa aloha fa tsy afaka sakana an'isany diako amonjy ny reniko e. Aloha tonga dia rarafako tsara mihitsy. Tazony tsara fotsiny familiana brigadier fa za maly anazy aveto sady tena mirafalina mihitsy ange izy zany Mampitombo ny hafainganam-pandehany ihany koa. Brigadier! Tandremo brigadier! Odenarana! Aloza fa vaky ny fitaratra ny fiara dia voko brigadier! 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 Eny, saina aloha fa tsy mifanandrify taty amiko e. Aleo ny familiana aloha vonjenaingana ka. Mampime azato izy. Ifa te mivilivily. Zigzag. Rehefa mampaltifitra vararaka ko ihany koa nge izy zany. Ary aleo kendrena tsara sady miezaka mifantoka amin'ny familiana ihany. Ny kodiarana ihany koa ny ezahana izay tsy ahavoana azy fa ho loza koa raha zany no mitranga eto. Tray. Tena mafy tia. Ny fiara aloha natao ohatrany zomba tsy vaky ny kodiarana fiara. Akay, maty. Tena voisantroko. Ilona tsy voatasiko tsy ny familiana. Maty. Kay. Maty. Tena tsy akitsitsitsolo ty. Tonga tety firina any amin'izay lalàna fiarany amin'ny fotsiny. Tsy efa fahoany. Ary miseho mahay miala mivilivily mihitsy izy zany mba tsy ahavoany fiara. Fetsy. Tena fetsy fa andraso. Oi. Andriamanitra. Indray solokona. Andre. Voko ny kodiarana. Tena mona zany. Isa fa tena zay ty vao tena ivarina anaty lavaka ty fiara ty. Ivarina any akady. Andriamanitra. Mialatsiny kosa aloha fa tsy maintsy ho faranako amin'ity koa ny aminao ry le misanga ny fahafatesany ty. Eny ianao. Eny. Zay valasa. Tena tsy voatasiko tsony ty fiara ty. Tsy voatasiko tsony. Maty. Kely neriko. Maty. Tsy vitako tsony. Andriamanitra. Marary. Mifona Andriamanitra. Mifona fa tsy nahatohatra fahotana velatra teo anoloko. Mifona fa tsy nahatohatra fakapana. Mifona fa
tsy natatany jeriny mena miravoravo teo masoko. Neniko lasa rehetra mamelany ny eloko. Fonjeo atombo aza sainao eloko lasako rehetra mamindrafo amboko. Raiso anao ny amboko manontolo de sora farany. Raiso ho fara famonjenay misaotra tompo. Amen. Fara famonjena dia peniny mamitiana Jeremy na abakabaka. Ovelominy Lirika, Liva, Priska, Valy, Narindra ary Dali. Mandrindra sy manatontosa Oliva So, Rakotony Irina. misahana ny milina fandraisam-peo Danielson, Jambely Mazafy.